tolotry ny Solanga Radio FM 100 anareo izao. Ilay rojony dada. Tantara indray miaino nosoratany Tsiriso Raymond na Kavo. Ireto avy no namelona ny tantara ary toko sy riana masoandro ary finoana razana jato Miaraka tamin'ny sarobidiny aina sy Nofy Andrianjaka. Kirakira ny lafin'ny teknika sy nanatotosa Nofy Andrianjaka. Nandray feo Hermanina Sandratina. Vita ihany no mariazintsika ry laza. Dada koa tsapako ny soratra tamin'ny endriny iny fa tena faly ery. Indrindra moa nahazo an'ilay fanomezana sarobidy miantsika azy iny. Tena tiako anao ry Lily. Niara fa tenako no hoe ataoko mariazy dia tanterahako. Raha ny hoe fanomezana indray tiako indry dia omeko zavatra tsara dada satria raha tsy nisy azy tsy nahita andry aho. Izay aneny tsy afoizako anao ry laza malalako e. Efa nateran'ny Claude Ariva teo tokoa ilay sarintsika. Dia nanao ahoana? Mba tsara ihany ve ilay sarintsika roa tamin'ny ouverture iny? Zaho aloha bogosy be fa ny sarindriny ohatran'ny be masony sady rangasofina. Sady hita be ilay mahita eo amin'ny tratrandry. Tokony asiana poudre ihany koa io ka. Za aza tao an'izany a. Na hitatsina ray lambako be maso hoe rangasofina e. Dia inona koa? Raha io may io indray dia porte malheur ho ahy satria neverin'ny dada fa tsy niraraha aho neny dia navelana ho mainy rano mangotraka rery tao aho. Sady tsy mifonjeny. Za nefa vao 9 taona monja tamin'izany. Efa nezahany saronana ihany ilay koveta nisy ilay rano fa za ny diso mipelipelika loatra satria mipitika teo akaikin'ilay koveta nisy rano mangotraka ny tsobady teny an-tanako. Namonjy nakazay aho dia voadonako tsy na ilay rano ka nitobaka tetỳ amiko. Taitry dada ny sady nalahelo nahita dia namosi nandroka neny avy hatrany. Izay no izy fahazabe. Kay, marary anie izany tsongonao izany ry Lily. Ataovy ihany fa mbola ataoko mendaka io sofinao io. Ody rakizy a. Izay ty sangisanginao ty fa efa izany dada ka. Ka ianao ihany nanomboka teoko. Tonga dia adoseho fotsiny varavarana io ry dada fa tsy midy a. Saika iantso anareo mivava fa efa vita ho amin'ny sakafo e. Sahady very dada. Ka efa mifitora latsaka fa efa ny hariva kosa anie zao rakizy. Mbola avariana nijery an'ilay sary tamin'ny mariazy iny izay ry dada. Izay tokoa ry dada. Mahasotorana eto akaiky eto dada raha hijery. Jerena efa manendrika be any dady ery ilay akanjo sy rojo miaraka e. Sady mangirana be mihitsy ny manadiovan'ny dada azy. Ka tsy mahita an'io any rakizy. Tena tsy mahita an'io masoko efa masonantitra e. Fa firy taona tokoa moa izao dady ty e. Andray 80 taona amin'ny tapako ny volana ho avy eo ako. Izany ve? Ary mbola tanora ianao raha izany a. Aiza koa ny roa hitako. Efa olojafy rehefa kelikeliko to. Fa zany ery dada lazainy laza fa ratsy tarehy be. Lainga lely izany ry dada fa tsy miteny an'izany a. Ka adalana izany ny vadinao nanaiky nanambady anao raha izany. Adalana ry mihitsy kosa aloha e. Ny aratsarianga izany no tiavako andry e. Io dia mbola manany ihany eo. Kay, aza te manatsongony reny kely ohatr' izany aky a. Mahalala marary ianao sofiko tsongony ry lava io e. Andao re rakizy sakafo fa jirozy nareo ny fananjazy eo a. Maika atory aloha fa andeha maraina rapitsiko. Sady very dada. Enoko. Sady anga. Ny raharahanareo azy efa tapabolana ny vitako. Efa tapabolana ihany koa zay ny janonako taty ka soa mielingelina anareo roa kely. Fa nahoana tokoa ary dada raha mba mijanona. Dia mba amin'ny herinandro fa mody. Eno a. Ka satroko dia satroko tokoa rakizy a.
Saingy ny fambolena kely sy ny fiompianany tsy azo hideirana loatra amin'ny olonako. Fa iza marina moa zany no ametrahany dadan'izany rehetrarehetra izany? Iza moa anaka fa irako lody mianakavy aloha karamaiko anara-masony any mandra-bahatorako hoe. Ey, ary andao amin'izay ary aloha isaka. Tena tratra hariva marina. Ny fiarako moa te simba dia voaterina ampidirina garazy ho jereny mpambotrako. Fiara mpitatitra koa nefa tsy misy tsony dia voatery andeha tongotra. Tsy polay marangasa zany e. Fa manao fanatanjahantena koa indraindray. Fa tsy lera amin'izay tompony ilay garazy lafatrivy io arinako io e. Dia fananinana dia tongotra nefa toa manana fiara ry zareo raha tsy diso aho. Fa iza koa ary tia madama kely mitoditodika manara-maso aty foana. Sa matahotra ka moa elahy mampitahotra be ry bogosy no... Aleo ara-baiko teo hita eo izay havaliny e. Sitriny ahy mba tsy mandeha irery amin'ity lalina mangina be ity. Ny fiara efa vitsy no mandalo. Bonjour monsieur. Manahoana kia? Fa izy Ramsey no toa mandeha irery. Tsy matahotra? Resaka be ity Ramsey ity a. Tsy manana Ramsey atomboka. Sy aza dia mampiesiny eo koa e. Tovavy tsara tarehy sy mpikianatra andrizao ve dia tsy anana. Nanana ihany fa saingy... Aleo zany ho any fa tsika aloha zao mety hoe. Aiza indrindra moty? Tateriko. Fa laza aloha anarako e. Fa mahafantatra anao tompoko. Ny anao miangola. Ao ambadiky ny orinasa mpanao savony amin'ny mody. Ve, mifanakaiky aty ihany zaniko. Aleo fa ho ateriko indray. Fa le anarandry kosa aloha. Tena mambabo fo e. Na enanome anarana andry mihitsy ny ray aman-dreninareo. Aiza koa dia izany io fa Ramsey tokoa mba mahay mampiresaka. Tena marina ngiaka izany e. Tsy etsy amin'itsy garazy izy angamo Ramsey no mipetraka. Ie. Ay fantatry-ndry hoe ao ary. Za nefa mbola tsy nahita andry mihitsy raha tsy voandroaniko. Teto amin'ity faritra ity anena lehibe Ramsey. Ay ve. Ny dikany tsikarotra amin'ny ankapobeny avokoa ny olona ety amin'ny manodidina antsika ety. Fa le Ramsey kosa aloha mba hatsanony raha sitraky ndry e. Tiako raha hatsondry amin'ny anarako fa ohatran'ny mampiselanelana be zany le hoe Ramseyko. Sao dia tsy mety izany tompoko. Olona manan-kaja be ohatranao hoe dia tokony ho tonona amin'ny anarany e. Izay aloha dia marina e. Fa zao ary mety amindry ve raha mba ohatra hoe rehefa miontsika dia mba tsy asiana fiafahafana be ohatran'izao. Hoe ahoana moa izany tompoko? Eo amindray miangola. Aza atao an'izany fa laza ki dia ampy a. Izany a. Eny ary ry laza. Mba zay ahay. Fa aza hoazaiko moa izany ny tranonareko. Eo ampita io mantsy misy orinasa mpanao savony. Aleo manaraka toroko anao raha toka mbola tafara-dalana tsika e. Fa nahoana kosa moa tsy ho tafara-dalana tsotra ka andry mihevitra fa tsy eo amiko tsotra. Tsy izany fa tsy vao vita mariazy vao iray volana ve moa ianao e. Dia maninona ka? Ka zany manakana antsika tsy fanerasera. Sao dia sary-piaro madamako. Sary-piaro zany aky izy a. Tsotra be anie izay vadiko izay e. Fa afaka makaty aminareo foana mijery andry rehefa le mba manana fotoana kely iny a. Mety ve? Sao dia anahirana ry laza ka. Tsy misy manahirana aky izany a. Eo any laharany finday andry dia atsoko indry rapitso. Toa mitady anaikitra izany vita an'izany fa aleo ary aroto. Toa lasa saina be ndry izany raha miangola kely koa. Sao dia bedin'ny Ramsey ve? Efa hoe tsisy Ramsey izany. Hita ty raha finday anao no ratako azy. Dia afeny tsara sao hita madama. Aza matahotra kia. Izay fa veloma amin'izay ndry fa hiverina ao dia. Bonne nuit. Merci laza. Rapitso. Fa mba aiza foana ary laza mbola tsy tonga ihany. Efa ho amin'ny 7 ora alina ity ny andro. Tatoato izay izy dia lasa tara-fidiana lafo izao. Aleo alohaka rivotra kely eto an-davarangana eto vao hitsotsotraka. Mahery loatra koa ilay ody moka nataoko teo.
araka indray tsy mahazo mitsena eny am-bavahady toy ny androany reny intsony a. Fa maninona? Misy palanga ao ampiasana anareo ao ny tsy mahazo? Nga sary-piaro sady no malalako. Narere lahy dia sady tiako ny tsy omeko olon-kafa izany tsoniko. Mengola zany manambady so adinry ary zany. Fa iny vady lahy iny kosa aloha tsy voakobo lamilamy mihitsy. Zany ve aky? Fihinana kay? Mikisa amin'izay aloha fa aza dia mitakosokosona mikoatran'izao ka efa ho tonga anetsika. Ai, izany mangatsika e. Ka ny akanjo indray kosa nge dia sy fohy sy mianjaka loatra e. Ka tsy manana tsinonako. Tongotsika. Reto misy vola ividianandry akanjo sy tsy ampy amindry ary. Izany makasitraka lesy laza. Sambatra manana ny lahy. Zay aky fa lasa besondry. Zay direktera vao miverina avy nanatitra ny sekretera. Dia mihevitra moa izany nareo fa tsy hitako teo. Ary aleo voaina ny vavahady fa tsy. Fa lasa marena koa ve nareo ry lilany tsy maheno efa ho atsasakadiny teto a? Efa isasaka kosa ne mialina ry lazy. Efa natory aza ny sendrana henanaoko. Tena niova mihitsy raha lily izany ankehitriny. Lasa indray fa izany niova fa tsy ianao e. Lasa alipody lava. Lasa mivadika mpitatitr'olona ny fiara. Miasako anao mahataraiky aho. So tsy hainao ary fa direkteur. Zany hoe lehibe ny orinasa ny tenako. Haiko tsara ka. Ary mbola hitako koa ianao sy ilay vehivavy iny tao anaty fiaranao. Vehivavy izy? Ay, dia efa mianatra amin'ny tsikilo ahy ianao a. Asa dedakana ohatr' izany ny kipoko ry laza fa marary anany e izany e. Ka tsy mahay miaina ka. Za nga mbola ny tsikilo nataonao izany anaranao atao an'izany. Sa ty ho fatorana ato an-trano? Tena niova ianao ry laza ankehitriny a. Dia inona loatra ny ratsy nataoko anao ny dia ataonao ohatr'izao ay. Ay, raha tianao ny lanona ny tokantranontsika dia ajanony manomboka anio ny fanaraha-maso izay ataoko. Asa no ivoahako ny trano ary mpiara-miasa amiko no entiko anaty fiara hitanao izany. Mazava? Eny ary mandehana tonga dia miakatra fa anidy ny vavahady sy ny trano ah. Efa finosiko ambony latabatra ny sakafonao. Za tsy hinana e. Lero anao. Fa nahoana ianao ny tsy hinana ry laza? Efa nataoko an'ilay ankafizinao any ianao ke. Trandro sy tsaramaso lenany ao. Efa hoe tsy hinana aho fa le raha madoty ve mareny e. Rehefa tsy dia tsy, mazava. Rehetrany dia atory. Ianao any amin'ny salon matory an'io. Za moa tsy vizambizana ka mila mitsotsotra mihitsy ny lamosiko. Eny ary. Ohatray. Fa tsy feo an'le raha matoy iny fe izany miantso vonjeo izany. Vonjeo ary laza. Tena izy mihitsy. Fa misy inona ary. Aleo aloha jerena mihitsy ka. Fa nahoana no ampijalianao toy izao e. Vonjeo e. Vonjeo rareo olona. Ary toa tsy misy ninninona akory. Manao indray nga mikaladala ty. Fa mivery tokoa ary izao andro izao. Amiray ora maraina. Leo ranga miverina matory. Raha matoa mandrebirebitsy. Tapaka hatrany torimasoko mihitsy marina. Dia inona moa izany nataon'ilay ato am-pandriana eto bôgosy. Hitako ny atao. Aleo rangaha atsony miangola raha mandray a. Mba hanala fahanginana mandra-pahitako tory. Tena mety mihitsy izay fa aleo izay no atao. Allô? 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 Miangola? Laza ihany aky a? Laza? Fa nahoana ianao miantso amin'izao alina be izao e? Fa misy inona? Aza taitaitra fa tsy misy ninona ka. Mba te hiresaka amin'ry fotsiny a? Sa tsy tindry e? Dia maninona ny amin'ny oro ohatr'izao?
Miangola, tsy androko akiny maraina enoko ny feo andria. Sady tsy mety mahita tory koa nefa any amin'ry foana ny saiko e. Zany lainga be anao e. Tena marina ki zany a. Ka ndre tsy mba malahelo ah. Fa nahoana moa? Fa hono ary laza? Ahoana kiry Miangola malalako? So mba eny vadinao tsika miresaka ka nahirana. Nga tsy ao izy. Ato izy ka. Ato izy fa matory be tsy mare izay ambonin'ny tany akoriko. Sady izy any amin'ny salon matory e. Fa ahoana? Ka zay ny tiniko. Monsieur le directeur ane ka tsara fanaoko zany e. Manaja ny safidin'ny hafa. Mba hafahafa koa zany hoe vita mariazy iray volana dia tsy miray fandriana sahadiko. Manina? Iny zala saindry zany e? Oe. Ka inona ary mampatonga andriny ngonongony eo ka? Sa tsy andriny teniko teo? Reko tsara ka. Fa za mba te hipetraka eo amin'ny toeran'ny vadinlahy. Te ho sambatra to azy. Aza maika ki fa azo tanterahana tsara zany amin'ny fotoana mahamety azy a. Mba lalina koa le nofiko teo iny. Nanofy aho hoe vonoly lasy za sy dada dia oay ary toa maheno olona miresaka milaza ane za zany e. Izy ary samy manofy koa ve izy nefa nofy ve dia ohatr' izany henoko izany e. Aleo hoe hivoako andala tsara dia henoko. Ataovy ampy aloha reny fa manampy indray amin'ny herinandro e. Zany a. Dia mba atao la misimisy fa misy projet tiako atao zay dia mba... Projet inona ki? Aleo surprise aloha e. Rehefa raikitra dia ambarako amin'ilay any fa elako. Ndray ariko. Tena niova le vadiko. Lasa manitsakitsaka koa ankehitriny. Nefa voaray volana lasa no lokaloka sy ny voaty eo ambony alitara masina. Nanonona ny eny. Aleo atory aloha fa olahalina koa ty ny andro. Raha mpitso mila amin'ny fanazavintsika ry laza. Zava-be ny andro e. Gasy raha Iry sahady ary zao. Ohatray. Tena efa amin'ny fitora marina. Tena tara fa aleo aloha hifoty hanao tosika. Ary to mbola tsy taitra ihany koa ane le raha matoa be ty fa mbola miforotra eo ambony seza eo ihany. Ory lila! Lila! Fa misy inona? Angay fa maraina ny andro. Tena matory andro mihitsy ianao. Zao ny olona tara. Tsy misy na rano mafana isasana na sakafo maraina. Vehivavy ka mivelona. Mifoaza teo ty! Somba tsy rariny izany felaka ataonao anazy andro laza. Nahoana raha miteny tsotra fotsiny fa tsy takana tahaka izany e. Amin'izay tsapanao tsara fa marary akoho ny tara-fidirana nampiasako e. Dia directeur za dia mba tokony ho fitaratra ho an'ny olona feziko eo ambany fahefako. Mba tsy ho tara koa zareo. Marary akoho ny mandeha tsy misakafo. Mandro amin'ny rano mangatsiaka sy ny sisa. Mazava? Ao ary fa anaovako rano vetivety ianao e. Dia karakara sakafo ihany koa mandra-pidionao. Haingo diso ny arivony ianao raha matoa. Aleo any am-piasana ny mandro. Ny velany ihany koa mitady sakafo. Vehivavy tondrom-belona. Raha tsy tondrona tokoa ve anaiko vonoina sy tsakitsahana ohatr'izao. Inona tsara hoe vavany ty? Avereno hoe? Kay, mpamosavy mandeha alina zany hono misy mahita ry laza e. Aza mba mifanosipotaka. Lasa mpamosavy koa zany ianao ankehitriny. Za tokoa moa no adalako. Zany ve hanofy miantso vonjeo tratra ny fokon'olona angamba. Eniko tsara ne ianao niresaka tamin'ny telefona alina iny e. Fa angamo tsy manana droit hiresaka aman'olona. Zany ny directeur e. Averiko indray zany. Dia tsy maintsy resahana amin'ny alina koa ve zany ny projet anareo? Ary tena naheno ny resaka sy Miangola marina zany ty lily ty raha izany. Aleo elana bala. Tratra amin'ny marina dia tsy mahatena ianao monsieur le directeur an. Fa tokony hanao compte rendu aminao koa ve aloha zany ah. Resaka asa sy projet tamin'ny asa ny resahako tamin'ny Rafidy alina. Aleo amelona fiara dia andefa tsy andany roa raminao eto e. Ary aleo hiomana dia andeha ho any amin'ny dada fa iny ve moa tsy raha alina indray va ody.
ila ve zany eo ambarafaranao zany? Ary aninona ty sahadika? Aleo voaina. Dada, Ny zanako. Fa misy inona ni? Manino ianao? Manino ho ahy ianao? Aleo ity ty varavarana ity de any an-tranontsika miresaka. Mandeha aloha mitsotsotra etsy ambony seza lava etsy e. Akaramo mangatsika hosotroanao a. Ty aloha sotro fa efa nasiako siramamy ito anaka. za tsy sotroka. Sotroy mihitsy ty fa mahasoa anao e. De atsaharo am'izay ny ranomasinao. Ambarao amin'ny data zay mahazo an-janako. Za fa Efa niteny aho hoe atsaharo aloha ny ranomasy fa tsy ahitam-baolana anie zany e. feno loatra ny foko ry dada. Zany aza raha mitomany ianao de ivany ny olana. Fa hono ahy, ny atsady anga ianao sy lazaka. Sa olana hafa mihitsy? Momba an'izay mihitsy ry dada. Lasa niovy laza. Niova ahoana ka? Niova inona? Aza vao fa tsy azoko ka. Efa hoe niova ho hafa ty dady ty koa. Fa le hoe niova mihitsy aniny tsy azoko e. Niova ho anjely sa lasa jiolasa sanatria? Ty dady ty koa mbola mahita lazaina ihany ka. Ka miandry ny fanazavanao anie ary lila keliko e. Ianao tsy miteny de lasa mamorona antony samy hafa ny saikako. Dado, lasa naditry laza. Fa naditra hoana koa e, Kiala kely ty so anendrikendrika zanak'olona tsy amin'ny antony io. Zanak'olona to tsy manan-kilemy zany mantsy raha fahitako an'iny hatramin'izay sady hitako tsara fanahy ny vinantiko ka. Tena marina anie zany ry dady e. Ka mahita porofo am'izany ary ve aloha ianao sa ahoana e, So mantsy ka resak'olona sy zay lazain'olona any ny raisinao de anaratsianao ambadinao fotsiny ko. Tsy ry dada. Masoko roa mihitsy ny nahita ary ny sofiko izao mihitsy ny nandre. Aleo fa tantaraiko anao amin'ny atsipiriany. Lazo, Ahoana ki? roviana ho antsika vao hivady. Zany fa maika hikarakara lasy ny tokantranontsika e. Fa inona ary ny mamaiky amin'ny angola amin'izany? Fa ela zany tsy tena tia. Tena tiako ndrika. Manam-potoana ny zavatra rehetra. Dia afaka firy volana zany. Zany hoe mbola misy zavatra alaniko kely izay de aorianan'izay tsika miroso. Mebizou kely ary ahy e. Ao ary eza koa ary zany miantso zany. Miasa hitako ka ilela ndray izay. Laza, manino anie zany telefoninao zany e? Fa maninona ny tsy raisina? Fa Ndry koa. Allo? Allo, manao ny sery laza? Manao ny dada? Fa misy inona? Misakafo anganareo mivady eo zany? Miala tsiny fa Tsy... mbola miasa? Ie, mbola aty ampiasana. Miara misotro ranom-boankazo ato ny mpiara-miasa rehetra fa somary betsaka miasa tamin'ity herinandro tiako. Fa miantso tany an-trano ka dada. Ka. Miala tsiny ary manelingelina anareo e. Fa sao ry se raha tsy diso aho de to tsy miasa sabotsy e. Fa misy inona? Afaka mba mandalo aty an-trano ve aloha se fa misy olana kely le fitaovana mampangotraka rano vao mividiko izay de iseny mba atoko hijery azy ko. Fa nahoana nefa raha entina any amin'ny mpanamboatra azy ka? Aleo se ihany ka. Sady misy santabary kely ho anareo mivady koa tiako. Fa ilay dada maika be anga moa zany ka? Mba tongava ry se moa. Zay fa lany ty fa rapito zany e. Eny ary alaivy ny addition ny angola de andao andeha. fa misy inona ny sirena be malalako e. Fa iza le teo? Rapahin'ny lily zany e. Aloha avery amin'ny caisse ty de andao andeha. Tena efa tafahoatra loatra ty ora fidinao isan'andro ty ry laza. Aiza ve ka efa hisasaka lava izao ny alina vao tonga. Za manjary tapatory foana ato.
Fa io vavana io ve tsy mba mahay mangina mihitsy e. Vao mety mivavady le olona de fa sermona lavo zao ny tsy anana azy. Fa tsy mety aneny ataonao matoa amin'ny teny e. Taloha ianao amin'ny enora riva de fa tonga ato an-trano. Zao nefa mila isasaka ny alina vao tonga. Fa atenao nga mo hoe directeur amin'ny manoloana anao. Zany ny maro sahana indrindra raha matotia. Tsory amiko fotsiny rehefa tsy tia natsony ianao e. Andeha hody any amin'ny dada. Afaka mandeha anao rehefa tsy tamanako. Fa tadio nefa fa tsy zany nandroaka anao a. Lazara, fonao tokoa ve a? Tsaroa fa mpivady ho anatrehan'ny lanitra sy ny tany ane tsika e. Fa tsy mitana an'izay tsy tamanako monsieur le directeur e. Sa tsy manana saran-dalana. Meko frais taxi ianao raha andeha na zao de zao ihany aza. Sanao tokoa ve? Tsotra zao. Tena vokatry ny fonao ve zany ry Lazara? Tsy misy mifanampy-tamby aminao aneo e. Ny angalako vady de karakara sy anompo ahy. Tsy anara-maso sy anakiana an'izay ataoko. Azo? Ka ataovy an-tsoratra ary zany teninao zany de soniaviko e. Tsy mila an'izany ara matoty fa rehefa mandeha de mandeha. Sa afarako ny sekreterako hanome taratasy anao. Azoko atsoina ty ane izy na de zao ankehitriny zao ihany azy. Lazara, Ina ihany ty milazalazy ty e. raha azoko tsara zany de tsy fitiavana nanambadianao anahy fa ianao tsy misy mpikarakara. Ary mora mahazavatra kosa ane ty zanaka tantsaha ty e. Fa tena fitiavana ve no anambadiako anao. Mihevitra ianao fa hakanao tambany vohibavy ohatran'io ah. Mazava zany e. Tsy nampoiziko anana toe-tsaina ohatr'izany ianao ry Lazara. De inona moa zany no nanekenao anaty eo anatrehan'Andriamanitra? Mba fomba fotsiny reny ry le maivandoa ty ah. Tany ny alehany rehefa tsy manana diplôma. Mora ambakainy. Fa fidy no anahy ve moa zany e. Ny adalany ray aman-dreninao. Tsy fakataranako nareo menakavy. Samy mba afinavinao ry Lazara. Zany ho izy na faly ianao na tsy faly e. Sady mandehana miverina any amin'ny rainao any. Mamboly sy nompo fa zany ny toerana sahazanao. Ianao no nahakatany fa rehefa tsy tianao tsony de ianao no manatitra any amin'ny raiko fa izany e. Bon, tsy problème raha zany. Ny fiara misy ny solika tsy lany lanina. Fa zao ah. Mandeha vao marainy tsika rapitso. Aleo ary andamina ny entako e. Hoatray, tomaneny ny findain'ny Lazara. Iza hono zany miantso azy zany? Malala? Malaliza? Ary aleo entiko any aminy tika. Laza! Lazo! Misy miantso ianao. Iza? Malala no misoratra ato. Malala? Resiko de lazaiko hoe mbola manao dosy ianao. Tsy mila raisiny izany fe ianao ve raha matoty tsy mahalala fomba. Telefonina ve ho raisinao. Hita mihitsy tony hoe olona tsy nianatra. Apetrao ambony latabatra ao ve mivoaka? Eny ary. Fa iza koa ary zany malala zany. De olona sipany Lazara ve? Sa koa ty to miasa loha loatra amin'izany ko. Sa azy efa tsy tiany intsony. Eny ary ny antson'ny angola vao maraina. Aleo anao arangaranina ilay raha matobe iny so mahainao ambadika ka. Andraso anontaniako. Allô? Bonjour ry. Fa misy inona miantso vao maraina? Miantso an'lahy teo fa sonné libre fotsiny. Mbola tany amin'ny dosy aky dia izay tsy nahinako azy fa azafady a. Fa inona aloha le ilaindry ahy? Laza moa tena tia aho. Andray ary zao no tiandry atongavana amin'izany. Lazo. Mihaino Andrea? Miantso an'ahy ilay kozinanay aloha fa raikitra ihany ilay projet rehefantsika omaly iny. Arengana kosa izy zany ko. Dia ahoana zany atao? Tsy vidy an'ilay akanjo indray fa mba ampila ilay vola ty dia mba hiketreko an'izay. Vola be any eny naiko anao omaly iny ry miangoly. Mbola ampiana ahoana indray? Fa inona nefa aloha zany fa nazany zavatra resahanao zany ary nge tsy fantatro akory e. Hey, ampiro hetsy aloha ilay vola fa makany amin'ny lara rifa dia miresaka tsara tsika e. Zany chérie ah. Alefako zany avy eo fa tapahako aloha ty so miditra tamiko eo le raha matobe ana iny.
raha matobe izy zany resahanao zany. Raha matopa mahafatranana ampiasana rea. Ay, amin'ny firy zany tsika nanainga fa efa vita homana. Rehefa avy eo zany fa mbola misy dia aleako vetivety aloha e. Salama dada. Mikarakara be nareo zany a. Ve mandoko trano nareo ato e. Na ny fahatongavako aza tsy renareo akory. Aisy, manahoana ry sery laza. Salama tsara ka. Azafady fa mbola sahirana teto amin'ny zalahy teto de tsy nahare an'izay mihitsy ko. Ka zaza nefa nampaneno klaksona fiara ela be to ivelany tao e. Zany ve? Eno a? Ay nitondra fiara se. Hitako tokoa ny tonga vao maraina be ko. Azafady ry sea. Fa inona aloha anton'izao fikarakarana be zao e. Efa manantanina ny fahaterana ry se de mba hovaina koa ny fijery a. Tsy azoko. Hovaina hoana? Efa lanin'ny orana tamin'iny tao-pahavaratra teo iny ry se le lokony mavo a. Mba hanatsarana indray de aleoko ny lokona volontany toy io ko antokony ao ivelany ihany a de mba hararotina koa ny ao anatiny. Fa efa ny sakafo maraina ve aloha se? Anka. Rehefa miverina de mitady any an-dalana. Tsy mety zany ka. Tokony hihinana na de tapa-mofo kely azako. Everiny se miteniteny foana ve ny tolo raha miteny hoe ny mihina maraina tsy ho ravano. Raha mba fantatra ho mantsy a. Le zanaka ao mihitsy mivoretaka tsy mahavita mikarakara tsony. Zay no mahatonga andeha tsy sakafo ohatran'izao. Fa inona mahalasa saina ny se? Tsy reny se akory a manontany hoe mofo gasy sa mena kely sa mofo topaina no jerena ho an'se? Miala tsiny ny dada fa oka ihany amin'izao ka. Za mantsy somary mameka ihaniko. Fa faiza aloha lefa manana rano ny dada ho amboarana zany e. Zany eo ihany fa ny tena marina de misy resaka ilaiko fanazavana fa amin'se. Andeha aloha tsika ho iny an-jaridaina. Ataovy somary matevina tsara le loko de amin'izay mba tsy mora mepaka ry Claude a. Le zorony rehetrarehetra ihany koa mba fiseho mahafinaritra e. Fa maninona ry laza mbola tsy niantso hianatra amin'izao. Fa na dia mesazy iray aza. Za nefa mila azy mihitsy amin'izao amin'ilay volanam-panantenana iny. Sa ve ho jereko any an-tranony e? Sao dia manahirana amin'ny vadiny anefa ka. Tsy rarahako izany fa rehefa tsy makaty sady tsy miantso dia izay no ataoko e. Orikala kely a, fa maninona ny ariana fa nalahidy? Tsy reny akory a marina miantso azy. Fa maninona ary ty tovavy ty? Adala sa? Aleo atsoky ihany e. Miantso anga ianao madama? Ie, tiany lakile andriva latsaka tetsy nefa tsy rendry akory a. Zany ve? Ay! Avonavon'izay olona re zany. Sady ny sotoniny tetỳ an-tanako le fanalahidiny ny odiny izy. Zaza tô diny tsy fantatra akory nefa dia miara manofatra anao amin'ny rasiza ao ihany izay. Lalina izany. Eto an-trandro laza ihany marina. Aleo aloha todonina fa izay miseho eo dia retako e. Fahaizako ary zany. Laza ve ny tavaverina avy tany amin'izay malehany? Dia nahoana tsy mampaneno klaksona fiara ohatran'ny mahazatra? Aleo aloha hidina ho jereko ka. Manahoana ianao ramatoa? Mba hitady monsieur le directeur a? Manahoana ry? Mpiara-miasa aminy nga ndry? Tsy ie, mpiara-miasa izay ka. Mba hafahafa izany koa ty vehivavy ty. Inona izao no mampiana anazy raha nanontaniako teo? Fa hono a, inona no ilaindry azy? Miasa sabotsy any ianareo e. Sa mbola misy asa tsy vita? Tsy misy idiranao zany fa aiza fotsiny izy ramatoa ty a? Fa atao ianao tonga ty amiko indray ny avavy. Hainao moa fa zange vadin'izany direktera tediavinao zany. Haiko tsara ka. Saingy efa lany daty e. Avy ireny kely ny vavanao teo. Malalatsy tia na ramatoa be ty a.
Tsy misy idiran'ny hafa mahavita azy. Afaka mikarakara sy matambitamby azy tsara. Mandany ianao miala etaingana raha tsy te hantsoko fokon'olona eo a. Mandehana ho a. Vehivavy tsy mahay miaina. Aty amin'ny tompom-bady aty no tonantonana. Lasa ho a. Tsy andeha zany. Endraso eo ary. Aleo ranga mandefa tsy. Tena tsy mipotra mihitsy izany ilay lazan-doza iny a. Tsy tahakinao ry laza ny valin'izao sy ny taimbavam-badinao tamiko teo. Dada mipetra eo ambony tavok'isoa aloha sy fa resaka tsy vita mpitsanganana izy tiako. Avelao hitsangana ry dada ka so maloto eo ny patalohako. Aleo ary akako seza vetivety any an-trano sy. Zay mihitsy. Direkteur ve dia hipetraka eo ambony fanomezana sakafom-biby? Non. Zay aho dia tonga ka. Eto sy mipetraka dia eno tsara. Misaotra dada. Lazao ary fa za koa mba mamaika ihaniko. Tsy ho be safary aho fa avy hatrany tonga dia votoato no lazaiko hoe. Fa inona ry senina mpiova vetivety any setako zao a? Niova? Fa niova hoana moa fa tsy azoko. Tena olona tsotra sy manaty zany voady sy teny natao zany ary ty fihavanana ny fahitako ny sehatra izay a. Fa dia nahoana loatra? Ory dada, maika tsy azoko izay tianao tenenina. Fantatra ny zava-dratsy ataony se sy ny fampirafesana ataony se anjanako e. Fa ahoana koa ary zany? Taizany nahafantarany an'izany rehetra zany. Aza mifanendrikendrika kosa. Avao ny pirofo raha manana ianao fa aza mba mifanosipotako ohatran'izao. Nataoko ihany ny tsy ho tezitra fa... Itsio aloha raha diso ahy e. Ka zavatra tsy misy dikan'izany kay niantsoinao amin'oko ny androko tokony asakoko. Aleo andevatsy. Tsy misy dikany amin'isi zany fa miankina amin'ny fiainana sy ny hoavin-janako. Vao amam-bolana very se ny vita ny raha dia efa nalazo sady ny ravina nanana. Mino ve aloha ianao fa avy amiko ny fahadisoana ary ka? Sa ve hoe anjely ny zanakao ka tsy misy kilemo? Zanako indrisea ary teto anatrehako ny nahalehibe azy. Haiko amin'ny Tsipria ny toetrany. Fa na zany aza dia aza manasa fa ampiantso azy a mba halalako ny tena antony. Za koa tsy miheno feon-dakiloso tokana akory ka. Zay mihitsy koa ny tokony ataonao e. Lehilahy lehibe tsy mahay mandinika fa faly mitsaratsara olona ivelany fotsiny. Tsy mendrika anao akory ny antsoina hoe dada. Ndray tsy. Rakita avy zaniko. Za koa raha tsy manana ray ohatranao a. Ny vadinao aza na rianao. Aza miditra amin'ny fiainao kely se a. Ka zay no izy na faly ianao na tsy faly ry dada. Ary tandremo sao hiakara tension tsy fidiny eo. Zay va lasa. Dia alaivany koa ny zanakao dia aty fa tsy misy ilainy direkteur azy tsony. Vavan'olona izany. Ngasy raha direkteur dia tsy azo tenenina sy ahitsy. Ohatra toa misy fiara mirimorimo dia tamin'ity. Lalana tery toy ity ve dia andehanana mafy toy izao e? Aleo aloha akasisiny ihany fa mamo angamba ny mpamiditra. Oay, mady a! Lanto, fa inona koa ary tena ataoko? Tena voadonako marina ilay ramatoa. Aleo aloha hivoaka dia jerena ka. Madama, tsy nanina ve ianao teo? Mitsangana aloha. Aiza ny marary anao? Tsy tena ninona loatra tompoko fa lamosiko ny voadona ny fiaranao teo a. Ary aza mbola mitsangana aloha e. Eo bataiko ianao. Tsy a, ka ho amin'izao. Trika sy mandeha raha fotsiny ny tongotra fa afaka mijoro tsara e. Fiara dira tao anaty fiara ary dia hoentiko any amin'ny hopitaly avy hatrany ianao e. Aleo re tsy mandeha hopitaly raha mise fa fanafody ahositra amin'ny fotsiny jerena. Raha tsy mampaninina anao ary dia aleo izay no atao e. Mety tsara aminao nefa aloha izany a. Ndra mise a. Sady za koa ny mipetra-drery ka tsy misy na dia ny anatitra ny sakafo kokory aza raha voatery tazomin'ny dokotera any amin'ny hopitaly any ahy e. Zany vera neny. Ie. Fa aiza ny vady aman-janakao ka. Ohatra e. Totorany ity. Inona no ataoko? Loza marina.
dia ahoana aleo rangaloha entina any an-trano de velomina amin'ny ranomanitra so ho safotra laloatra ety ka ho faty zay vo vitany amin'ny lavana amon'olona. Fa marenina ve ianao ry Lila? Vo maneno ray mandeha fotsiny ny klaksona amin'ny fiara de tokony ho fantatrao fa za tsy misy an'izany fa apio aloha hanala an'ity olona ty ato e. Aleo ianao mibata ny tongony roa fa za hibata ny mihitsy. Moramora fa olona tsy salama isa telo petro eto ambony loza eto aloha de mangalara ny manitra malaky malaky fa azy ilozana amin'ny taveravera eo e. Fa iza koa ary olona hoentiny laza ty io. Izy koa moa mioaka dia tsy hitako tsara. Malaky rangahy ianao fa raha manitra ve nasaiko alainao dia adiny zato ianao any ihany a. Ty ireny hitako akaiky tao a. Maka ny tony ve nareo nama de eto aty anaovako azy. Eo aoriana moramora aloha izy. Tandremo fa misy maratra ao an-damosiny eo a. Eo zay toany lamosiny. Ohatray fa inona ny mahataitra anao e? Hita fa olona maratra kotô inona. Ka efa tsy de maninona tsony ve ianao? Misaotra anao re tompoko fa efa tsy de maninona e. Na izany aza aloha aza mbola mietsika mafy ohatr'izao ka aleo misakafo kely. Lila! Ory Lila! Mamarenina koa zany raha matoka. Aleo alehako any mihitsy. Mba tsara fanahy kosa ny raha misekely iny a. Raha olo-kafa ny ohatr'ireny ny vola kely ny mena andehanana dokotera dia iny izy ny tsita. Fa isa aloha le hoe Lila e. Vadiny ngamba? Mahatsiaro an'ny Lila kely zanako amandrehan'izany anaran'izany. Za koa tia ny adala fa nga moa za rery no manana anaran-janaka hoe Lila e. Araka le fomba fiteny hoe ny anarana tamboantso. Ity ato ihany dia mody manao be marenina rehefa tsona. Marary any eo any kiboko takanao lava ohatran'ny olona azy e. Nahoana zao raha miteny tsotra fa tsy isaky misy mahasorenana tsy mifanaraka kely amin'sainao dia mamono ana lava ohatr'izao. Ka ianao ange be marenina e. Tsy ianao angany antsoanao efa ho adiny firy teo. Tsy reko mihitsy re zany e. Fa mitapiny inona ny sofinao e. Fa zany mbola mandamina ny entako so misy adino e. Ary za azy itomaniny eo fa tsy misy maty ato an-tranoko a. Kay, laza. Tsy ho ihany ny ranomasy so tsisy ho arotsaka ho any dadanareo efa ho faty rapitso iny. Andraisa ny fafanao laza. Tsy fomba manosony olona ho faty ohatr'izany e. Ka za angamba mandainga izany e. Zava-marina ny lazaiko. Marary saina ianao e. Fa inona ary zany tabataba ao ambadika ao izany? Fa ohatry ny mahay ny feo. Ty aloha ranom-boankazo sy ny mofo mamy raha matoa. Any ireo apody ainanao. Aleo aho hitsangana mihitsy aloha e. Ohatry, fa makao aiza. Makaina tsara eo aloha e. Aleo aho rinana andreto aho dia angatadalana ody e. Fa ody ahoana ka? Aleo re aho andefa so hanahirana anareo ato e. Ianao milaza fa mipetra-drery tsy misy mikarakarako nahoana ny hoe ody. Ianao ne ka tsy mbola tokony ianao fihetsika mafy ny dokotera e. Zany ve tompoko? Aleo ianao mijanona atao amin'ny mihitsy aloha ka. Za raha teo miasa ka tsy afaka nitsidika hijery na anara-maso ny fahasalamana ho any amin'izay misy anao any. Tsy maninona re zany ramose efa salama? Salama? Tsy mahazo mody zany ho ahy ianao. Sitrako ary raha hijanona atao aminay foana ianao mba hanampy amin'ny asa ato rehefa salama tsara sy matanjakako. Fa nga ianao tsy manambady hikarakara tompoko. Miala tsiny fa toa be fanontaniana be ako. Manambady tokoa fa vehivavy tsy misy ilavana azy. Tsy mpandray ravin-deno hatramin'izay na olona azy. Mahasorena tsy misy ilana azy. Fa ilozako aloha ianao. Mino aho fa azonao tsara izay rehetra niteneniko teo a. Tsy miala eo ianao mandra-piveriko.
tanora nga zany fiainany zany. Aleo aloha iantso amin'ny miangola fa any sisa zao mety ahitana fifaliana. Raha ny ato hatrany toa ohatrany efa makaleoko. Allô? Bonjour Ndry. Allô? Dia izay ve vao mahatsiaro anay raha e? Sa tsara vady tena nadiny olo tiana? Tsy misy an'izany akia. Safazaniko. Hoe tsy misy an'izany ho ah. Mbola nisy olana kely mivahako izay dia izay mbola somary niasahirana kely anahy. Tany am-piasana ve? Tato an-trano ka. Aza mandainga eo koa lahy. Marina akia izany ah. Tsy mahatoky angandry. Sa efa nandainga tamin-drivy aloha ah. Za aza nitady an'la tany aminareo fa tsy tao hoe lako. Maninona tsara? Zany e? Ary ianao ity manao tao foana. Tsy tiako izany ataonao izany ry mangola. Hainao fa manambady ah. Zany eny nalahelo an'lahy e. Tsy nahita tory mihitsy alina fa tany amin'lahy foana ny saiko. Fa na izany aza tsy tokony ianao an'izany ry. Matoa tsy miantso dia mbola sahirana. Ao ary fa mifona e. Aza verina tsony ary amin'ny manaraka. Eno ah. Dia aza tezitra amiko tsony ny malalako ah. Tsy tezitra izany akia. Entitra fotsiny amin'ny fiainana. Efa averimberiko amin'ny foana mantsy fa direktera no asako. Mila entitra amin'ny fitondrana olona. Dia ataon'la mitovy amin'ny mpiasan'ny lava izy Aiza kosa e. Ndry no fa inona koa ary tiniditra tsy mandondony ty ry lila. Nareo ve tsy mba nampianarin'ny ray aman-dreninareo ahalala fomba hoe mandondona alohan'ny hiditra. Tsy tonga dia miditra ohatrany omby fotsiny. Azafady fa saika an-tany fotsiny aho hoe amin'ny firy no mandeha fa sao dia tratra riva eto tsika. Ianao ty mbola eto amin'ny telefônina. Allô? Mbola ao ve lary Gaston? Azafady lesy fa ho tapahako aloha ty antso ty dia mamerina miantso avy eo ah. Gaston? Everina fa tsy reko anga fa vehivavy nresahanao teo iny. Ka andao ary andefa makiverina ah. Andeha kely vetivety aloha izay madama. Ianao zany miandry trano eto. Afidy io ny vavahady sy ny trano. Mba matokotoko koa ty lastika. Olona tsy fantatry ny akory napetraka ato. Fa maninona ianao tsy miteny mihitsy e. Efa akaiko tonga nefa dia tsy mbola nisokatra ny vavanao na dia indray mandeha ary. Fa inona moa izany no tiana ho lazaiko ka? Na zany azy dia ho saranao tokoa izany za. Sao dia mba fanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ianao e. Laza vadiko ianao. Ianao nitokako nanaovako voady teo anatrehan'ilay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Ianao dia ianao rery ihany nanaovako voady ka nanonako ny eny. Eny masina teo ambony alitara. Saropity amiko izany. Ianao no hisaraka amiko fa ho tianao foana e. Tapitra ny tiana ho lazaina. Laza malala koa. Ampy izay. Ho aza ny vady izany dia hikarakara sy hanome fitiavana. Tsy ohatran'izao ataonao izao. Ny olombelona ny aky tsy misy tonga lafatra e. Izay mba fahalemeko kely ve ny anaovanao anahy toy izao? Fa za mila vady tonga lafatra ry lila. Impiry ho averimberiny eo am-potsofinao moa fa direktera. Azavaiko raha tsy azonao ny dikan'izany. Olona mila hajaina sy toavina foana izany ary olona ambony. Oay! Tandremo fa saika voadona ilay ankizy milolosiny io marina. Ka ianao ihany no mampiresaka mpamily eoko. Tonga ianao fa mivoa amin'izay ka. Laza! Inona ihany e? Jerenao anefa misy olona mivorivory ao an-trano mitady e. Tena neny Toberty ny mivoaka avy ao an-trano iny. Ary tomtomany. Lanitra ao, fa misy inona ary? Fa misy inona tokoa ary? Ohatra io lila fa niverina ty sady nitomany. Maty angany dadany sa? Laza, marary mafy dada. Ao daholo fianakaviana. Marary inona? Le aretim-pony indray angamba no miverina dia sepitra be mihitsy izy ao. Tsy nangalan'ny havanareo dokotera fa nijereny fotsiny ao e. Voaingana teo mihitsy no lasa ny dokotera azo nijery azy e. Dia efa nahazo fanafody? Ie, fa entina ny andrenivohitra ho fa mila miditra hopitaly lehibe.
Fa angamo aty tsy misy ka. Misy ihany etsy an-tanety be fa any Andrenivohitra hono misy fitaovana fomba natokana hitsaboana an'io aretina io e. Ka andao ary fa maizina ny andro e. Salama daholo nareo. Aleo ngamba izy bataina dia atao anaty fiara dia entina miakatra zao. Eo zalapa atao izy fa hariva be. Miomana ary ny tosahondra sy fafara Julie araka aminay tsy zaka fa aleo nareo mandeha taxi borosy rapitsy vao maraina. Tsy mahazo manao surcharge fa alina ny andro. Atao ariana ato izy atao. Dia midiry ianao ry lila manao anazy. Zay fa lasa aloha zay fa veloma daholo nareo e. Izy mivady ngamba izay. Aleo aloha hidina mo azy ireo ka. Makasitraka madame Rasoa. Tsy mampanao ve aloha nitsokanao amin'izany e? Ditsinina moa Ramose izay anarana fa atsoy amin'izany raha izay mahavatana anao Mandeha ary aloha tonga dia mba hanaovy rano mafana kely androko fa tena vizana piasany ka. Fa nga ianao tsy sakafo tompoko. Efa masako ny sakafonareo e. Fa ono Ary nakaizy madama ny anao rery no verina. Sa any amin'ny hôpitaly izy. Hôpitaly? Eno Fa nanino? Accident ve? Ka ny ray no marary. Zany ve Ramose? Mampalahelo koa zany. Efa vita koa reny rano mafana fa avy hatrany dia karakaraiko ary. Ary tena mailaka sikinga mihitsy ianao ty Ramatoa Rasoa. Ohatrany tsy ianao ilay marary lamosina voadonan'ny fiarako indray maraina iny. Fa na zany aza tsy tokony mbola hivizaviza loatra ianao ka. Aza manary ianao Ramose Izay tratry ny heriko ihany ny ataoko aloha. Tena vezaka loatra zany. Ramose efa nataoko ao amin'ny dosy ao ny ranonao dia aza ela so hangatsika indray. Misaotra fa ho avy aka. Efa io finosiko ambony latabatra io koa mivarinareo. Ary fa hono Ahoana izay Rasoa? Dia inona zany ny sakafo mivadinao sy ny rafozanao any amin'ny hôpitaly any ka? Sy manao cantine any re izy e. Fa afaka ihany koa hanaterana vary vetivety ry zareo anie Ramose. Mino aho fa ampitsara anareo telo mianaka amin'ny vary ako. Vizaka loatra ka tsy hoany amin'izao alina izao. Izany sakafony kantinina izany mety tsara amin'ny marary fa tsy ahavoky ny vadinao koa. Hevitra ihany iny atsipiko iny. Misaotra anao Rasoa fa tena tsy vitako izany raha amin'izao vatako vizaka izao ka. Fa ianao angay fa ny sakafo? Efa nihinana an'ilay ampango tao ka. Ianao milaza fa betsaka ny variko nahoana ny ampango ny hohaninao e. Izay re mba mampodipody ny aiko e. Afaka tonga dia matory ao amin'ilay natorianao iny ary ianao e. Tafandrimandry. Dia ho anao koa Ramose Lena, mba tsindritsindriko kely any ny ranjoko fa manaidaina mafy. Eo ary. Ohatra mangatsika be an'izany tongotra izany ry tady. Aleo finosina bakirara aloha dia asiako rano mafana amin'ny tavoahangy faladianao. Oka amin'izao re anaka fa tsindritsindry fotsiny aloha. Eo ary asiana menaka dia finosiko fotsiny. Fa hono ary lela. Efa mba milamina ve nosy lazy? Dada, aza alefa lavitra amin'izany aloha ny saina fa izay asalamanao atao e. Fa tiako fantatra ihany zany anaka na izany aza tsy mety amiko ary tsy mampandry ny saiko mihitsy mantsy raha ny zanako mampijaliam-badiny ko. Inona re no avaloko any tady e? Volazaiko azy fa efa hisaraka mihitsy azy izay. Leo anarery aloha izany ka. So ampiombony aretiny eo indray ny fahalalany ny marina. Fa toa tsy mamaly ianao fa mitanondrika fotsiny ka. Tsory amiko marina ka. Anampy ianao amahan'ny olona ireo mivady raha miala eto amin'ity farafara-mpangiry firinty. Eny fa na dia hiala aza ny aiko. Dada, tsy mijaly izany intsony aho fa alamino ny sainao e. Zany ve anaka? Ty tongotra ao mangatsika be ty fotsiny mampanahy. Marina ve zany anaka? Eny ry dada.
Aiky fa manafina zavatra amiko ty zanako ty. Fa ho mary lela. Zay ry dada, ary mereraka be ane ianao zany. Aza miteny tsony aloha. Aleo andeha jery dokotera ihany fa tao tsy mandeha io izay rao mampetaka aminao io. Lela, mba hatsohaka ty ny vadinao sao dia zao raha midika. Fa ataony dadinina izy. Mety mbola miasa nge izy amin'izao e. Antsohaka ty izy. Tadiavin'ny dada maika hoe. Fa inona koa ary ny ilan'ny dadany lazy e. Aleo aloha antsoky ihany fa sao amin'ny alahelo azy io raha tsy manaraka ny lazainy. Allo? 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 Maty anga? Samba vavanao ry laza. Irinao faty nga ndraiko. Ka ohatra ny hafahafa izany fandrenesako anao zanyko. Fa inona aloha ny antsoinao hafa mbola miasa ah? Sady mety ho taratara vao ho tafoty. Efa mahazatra azy zany fa ilainy dadamaka hono ianao e. Tongava ty rehefa mirava. Fa inona hono ny tadavan'le riana? Tsy haiko fa zay ny hafany. Aleo fa ho amin'ny vetivety ary aloha fa mbola manao pause kely mipiasa. Dia efa ela angandriny teto? Efa ao antsasakadiny azy ny teto fa elaela be. Azafady akina mpiandry a. Tsy maritra nge hony vadiny lazy e. Dia manina izao raha tsy tsongono ohatr'izany ny tarehako. Ka mahafatifaty ane ny tarehandry e. Ka ataon'la mararibeko. Ao ary fa ho safosafoko indray e. Fa zao akia. Alefako taksi moty aloha ndry fa mbola misy korsa kely ho ataoko izay. Zany ve? Ela kosa e. Ny olona mitonantonana aty fotsiny. Tena ifonako akia. Tsy maintsy mandeha zao. Eny misy 4 alina ariary atao ndrisaran-dalana. Eny misy taksi fa aleo aloha sakanako. Taksi! Tonga dia mekara fa ampy iny e. Bisony. Miantso aho rehefa malalaka. Ary aleo koa no andehany amin'izay iny ka. Aleo no monjy makany amin'ny hopitaly. Laza, tonga ihany ianao. Ohatry, fa maniny ianao na mitomany e? Nanao ahoana izy ao? Io izy ry laza. Efa ela izy no nanontany anao. Reraka be izy io e. Aleo aloha hividy rano mafana any ambany ah. Ay, tonga ihany se. Efa nanao ahoana ianao izay tompoko? Tsy aritrela intsony fa manafatra ny se fotsiny fa tandremo ampijaliany se iny zanako iny. Se no efa nikeny teo anatrehan'Andriamanitra dia atsao izy. Zay fa tandremo miafatra. Velona. Tena vita raha Germain. Zay ane ah dia tonga e. Natory sady nga dada. Dokotera nefa efa nanafatra fa tokony alaina ny hafanana izao ah. Fa manina ianao tsy mamaly fa mivaloarika be ohatran'io e. Ary manina koa dia masinina maneno hafahafa be ohatr'izany e. Sanatria ve maty dada. 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 Dada hoa. Foasa fefa tonga hitondra ny ranonao e. Lila, aza kofokofohana be ohatra mintsony izy. Efa vita ny anjarany. Mila mitrakitsika. Sady aloha koa izy ho lasa fa mijaly fotsiny. Satrinao ve ho faty ohatr'izany ny raiko e. Fa finaretanao anao izao. Dada. Miverenao ahy e. Moka izay ah. Tombon-dalana ny azy. Aleo izay hitondrana azy any aminareo miverina. Eny e. Nantsony koa moa no azoko atao e. Na olona no ritra eto azy an-dranomasiko dia tsy ampiverina azy tsony izany. Mafy izao e. Tena mafy. Atao ahoana moa? Izay indrindra mantsy. Aleo andeha hitady taksi borosy reny makany aminareo reny aloha e. Raha vao vita ny taratasy rehetra dia entina izy. Fa nahoana raha entina any an-trano izy dia mba rapitsy vao mitodidoma makany ambanivohitra e.
mbola hijery voninkazo sy ny kojakoja ikarakarana anazy angetsy. Ny tranoko tsy dira-paty izany ry Lila. Fandray laza. Tena fady. Raha ny hoe kojakoja izany indray afaka mpanateriko olona any fa zamana. Zaho man tsy afaka mbola mandeha any raha tsy amin'ny fotoana andevenana. Tsy maintsy mametrapetraka lamina rehetra ao ampiasana. Efa hainao tsy enjery tsara rehefa tsy mila mpahafantarina aminao tsony fa direkteur. Samy fomba fitainanao ry laza. Tsaroa farafozanao ane io e. Eny fa raha izay no hitanao fa mety dia tsy maninona fa manaiky ny fandaminana no azoko atao. Zamana fa etoako avokoa ny vola lany hitondrana azy ihany. Sady adity farany ataoko amin'ny rainao raty eo izany. Fa mba nanahoana ary izay ilay rafozan-dramose hoe niditra hôpitaly. Izy koa moa tsy mba nielingelina teto mihitsy androany tontolo ka tsy dia hita ho anontaninako. Ohatry ny hafahafa be izany aho mantsy. Tomidobodoboka be tafa ohatry ny foko. Mangorangoran'izany ny vatako manontolo. Toreny hoe misy loza hitranga izany. Oay, sarom-pisaina koa izany fa izany ny fiara. Efa matory ary vera sony tsy mandre ahy. Raha mise mivadiny amin'izay fa aleo jerena. Fa efa natory sahady angara soty ny to ela be ry e. Miala tsiny Ramose fa somary vizambizana kely dia raiki torokely teto ambony latabatra. Efa niteny anao ane afa tsy mbola tokony anao vizana loatra ianao e. Endre Ramose fa nga avelanao atory ao anaty fiara aoriana fotsiny ny namanao anaty fiara io e. Mangatsika anie ny alina Ramose e. Indrindra moa rehefa divarain'izay. Tsy mitondra olona izany ane ahy. Za rery ny nandeha taty. So dia mba maninao fiara ty Ramose ty. Io anaty fiara io ary misy olona tazako koa lazainy hoe izy rery. Ramose tena misy olona mihitsy anie io anaty fiaranao io e. So dia mba le Anselme cousin any Lila niankinakina tamin'ny fiarako iny tokoa ary ny mamo tena tory. Za koa moa maika dia tsy mba nijery ny tao aoriana tao fa avetrany tena melona fiara dia lasako. Aleo aloha jereko fa taoko mahita ela raha mandoa ao anaty fiarako. Tsy misy nizanizy izany ny ato raha soa e. Ny masonao koa ngamba mandrorova tapatoroko. Zany ve? Nefa tao olona mihitsy anie nitazako teo e. Reraka loatra ianao fa mandehana matory amin'izay. Fa ahoana Ramose mba nanahoana le mararinareo tany? Maty hariva teo raha soa. Ka zany maty. Sady aleo koa ho foaty ihany fa manahirana amin'ny velona fotsiny. Ndre mampalahelo izany Ramose dia roviana izany ianao niverina fa mba hanaraka anao andevina koa ka aiza moa le toerana? Ianao miandry trano fa tsy azo ilozana ny tanànantsika. Izay fa atory koa aloha fa tena valaky ny rotoroto. Tsara mandry ary ianao tompoko. Fa izy io lehilahy mihoaka matory ambony fandriana io. Toany voatapoka ny farafara kely sady asa nandrivotra vetivety teo. Jerera tsy mikopakopaka be le rideau fotsy. Ary toa misy olona inge ao anatin'ny rideau miorongorona izany e. Ary lasa iza le olona teo ampandrinako teo. Aina be ahy izany fa matotra ny tongotro. Vonjy! Ahoana ary mbola tsy reko nivoaka tao amin'ny efitrano tao ihany Ramose? Tsy miasa nga fa mankaina?
ary so kosa ary dia tsy salama. Aleo aloha jereko ao mihitsy ka ny andro ity mantsy efa misivy eo raha sy 7 minitra marainako. Ramsey a! Ramsey ô! Mahainao ve ianao? Ndry, toa tsy misy mitety. Aleo andramako voa ity varavaran'ity so mba mivoha. Ay mikatona fotsiny kaiky. Ohatray, fa inona ny ataon'ny Ramsey matory eo amin'ny tany eo fa tsy eny ambony fandriana? Sa toa mbola mieritrra matory foana izy izany a? Inona re ny ataoko aminy? Tairiko ve sa avelako atory eo? Nefa so mbola hiasaka taraka. Toy izao foana ve izany ny fomba fanaon'izy ity? Aleo tairiko fa na dia tsy fahalalam-pomba azy izany dia mbola hiasa izy ka. Ramsey a! Ramsey! Ramsey ô! Miala ianao fa za manantona akory. Ramsey! Fa maninona ianao no mitroatra be toy izany? Miala hoa! Varavarakely anie io akaranao io e! Miala! Tena mbola tsy tonga saina mihitsy izy marina. Inona ny ataoko fa atahorako hisaoty eo am-baravarakely eo io ka? Aleo aloha angalako rano mangatsiaka afafako amin'ny lohany mba hatsiaro tena. Mangatsiaka? Fa ahoana le manao rano mangatsiaka be ohatran'izao e? Zay vao nahatsiaro tena. Ramsey a! Mahazo aina tsara ve ianao e? Midina eo am-baravarakely io fa so mianjera eo ianao ka. Fa inona tokoa moa nataoko teto e? Io latsaka amin'ny tany io Ramsey ny rojinao a. Aprimo tsara aloha sao very. Rojo? Rojo inona? Io ambany fandriana io re a. Aleo alaiko fa sendra tazako nangirana be dia nanaitra ny masoko koa. Zany ve? Tena tara be ah. Mba lamino kely raha soa ny hefitraniko fa tena tara ah. Tena lasa izy marina. Tsy nirara iny kory sy aka an'ilay rojo. Aleo aloha mba handramako anao fa na fa tena tsara sy mangirana ery izy izany a. Ay, ohatra, toa fanina be tampoka teo ah. Aleo hoe sorony ity fa misy olona mandondona koaritra ny eo am-bavahady eo izany. Aleo aloha jereko sao madame Lila Vadin-Ramsey izany. Anao inona ity nefa? Ahoana ny anao izay? Manahoana tompoko? Mba saika hitady an-tale ah. Ao ve izay e? Fa iza moa ianao raha tsy madiso? Mpiara-miasa aminy? Ie. Tsy niasa izany ianao raha azoko tsara? Tsy salama? Tsy... Fa tsy hoe amin'ny finday andre izy raha mpafantatra an'izany ianao hoe. Sa tsy manana numéro any ianao? Efa niezaka niantso azy foana tompoko fa tsy mandeha mihitsy amin'ny telefoniny. Tena marina tokoa izany fa hitako ao an'efitranony eo koa. Ary afaka mba apetrako aminao ve tompoko ny afatra raha tonga eo izy? Tsy maninona ka. Hoe ahoana dia avy amin'iza? Afary fotsiny izy hoe nitady anao teo ny hoe ilay madama mpiara-miasa aminao amin'ny hôpital savony iny. Izay fotsiny teneninao dia fantany e. Aza tenenio maso ny vadiny ah. Manahirana mantsy fa somary saro-piaro be izay fahitako any vadiny iny. Aza manahy ianao fa tsy ato ny vadiny fa maty ny dadany dia lasa any ambanivohitra any izy. Ay! Dia tale izany tsy nandeha? Rapitson-deviny izy vao hoany ka. Lozako ary loha ianao fa misaotra betsaka e. Iza moa? Ohatra, tena lasa izy marina. Aleo itiako ny vavahady. Famba nataiza marina ary ilay rojony dada meny lasa azy iny. Nanontaniako ry dada Toso ry dada Vara dia nilaza ho tsisy nahita an'izay daholo. Ary somba adino any amin'ny hôpitaly lena nadiovana ny dada kosa ary. Aleo hoe antsoiko laza somba davela tamin'ny marina. Allô? Laza? Fa misy inona?
tsy ampy angany kafe sy mofo hoan'ny olona. Zany fa saika hiteny anao fotsiny aho hoe tsy tany ilay rojo menao an-dady iny. Rojo? Eno a, mba antanio an'ilay mpanadio razana tany amin'ny hopitaly hoe fa sao dia ny sorony dia adino nanome azy atsika. Aleo ary fa ho antaniko andry zalahany avy eo e. Zay aloha fa mbola biasa. Avelako ary aloha ianao fa mba tongava maraina raha-pitso e. Miandranao hozy dada afara vao finosy ny dada. Aza endrasana zany fa tonga dia finosy avy hatrany. Rojony. Tsy zany ve le rojo hitan-drasoa tao ambany fandriana e? Dia ahoana ny nahatonga azy tao nefa? Taoko ty amin'zonany eny foana iny. Aleo aloha andeha hivoaka kely eny Analakely eny ka maharary zany lohako zany. Nakaiza moa le lakilen'ny fiara teo nataoko? Zare. Za koa ty tohotry ny olona very tadidiko. Ay moa nampirimiko ao anaty tiroara. Lanitra to io mifatotra amin'ny lakile io le rojony dada. Matahotra fa aleo ihany sécurité ka. Fa tsy lasa ve nivoaka miazakazaka be iny e? Aleo atsoko fa sady ora fisakafoanana koa zao. Laza! Fa iza koa zany nantso azany e? Laza! Avy! Fa inona mahazo an'lahy e? Zany andro teto aza tsy hitan'ny lahy akory. Saiko dingan'ny lahy fotsiny. Ndry. Fa maninona ty ndry? Malahelo an'ny lahako. Sady ampionina ny lahy koa fa vorona saraka manelatra sy hazo saraka mantao. Fa inona avy ny dikan'izany tendry izany fa tsy misy azoko ange? Fomba fiteny omena amin'ny manamanjola izy zany a. Haiko mantsy fa andoana pahoriana ny malalako. Folakandriny ankinana, lozan-drafozana. Fa ahoana ny nahalalandriana zany? Haiko fotsiny ka. So tena nalabaraka tany aminay tany ray ary ndry io. Aiza kosa kino hoe nalabaraka amin'ny malalako a. Alahelo tsy tanany ahy iny. Sady latsy eny mihitsy dia tsy maintsy nakany ananontany sao misy zavatra mahazo any lako. Sady mivady ny lako iny tsy tao fa le ramatoa be iny nanontanyiko tao e. Ka efa niteny andry ane tsy andalondalo any aminay ihany e. Zay le nahasorena andray andro iny dia mbola averina ihany. Dia lazay ndry zany ho izy ndry. Za aloha tsy niteny hoe iza na iza e. Le ramatoa iny nanontany hoe mpiara-miasa anganareo dia nikeko tsy sazoka fotsiny. Atao fady manomboka izao makany aminay ihany ho aho. Aza manao izay ahatezitra fanitelo intsony. Zay aloha fa mandeha any ry moto fa za mbola misy olana kely. Andray? Dia tsy ara-ilana ampijahaniko akory ve? Fa olana inona aloha zany e? Raha zany ny tendry hoanina dia ndraso. Iny misy 4 alina ariary dia mividiana. Zay va lasa? Andeha bus ve zany ody? Eko. Zay va miantso Andrea ariva. Ty le rojo hitako tao ambany fandrianao tamin'ny maraina ramosea. Nataoko tsara pirina izy ty fa so veriko. Tena tsara tarehy mantsy le sady matevina. Rojo? Ary toa iny tokoa le rojony data. Fa misy ina ramosea, jereny vera tena tananao raha tsy vaky. Ampirimany aminao any iny raha soa fa aleo hamonjy ny efitrano koa. Nisy mpiara-miasa taminao zay tonga nitady anao teo tamin'ny maraina fa saika adimiko ramosea. Tsy haiko hoe nahoana ny taitra be sy mangovotra izany ramosea vao nahita n'ity rojo ity. Fa inona ary ny antony? Aleo aloha analandreto vakina very reto aho dia atory ka. Ny andro koa efa alina fa aleo raha-pitso anontaniako azy tsara ny anton'izao. So dia mba misangy ratsy azy ny liliny. Ny rojony dada zaka iny aty an-trano iny. Zay indray le rivotra be. Atahotra zany. Aleo atao tsara hidi ny varavarana dia asiana barany tsy varavarankely io ka.
Ahoana ry sery laza? Salama tsara? Manahoana ny vadikelin'ny se any? Fa atao feo any tady zany e. Ny saiko ny mamorona fa efa maty dada. Vizaka loatra ny saiko dia izay angamba no anton'izao. Manofy a. Tsy a? Tsy manofy se fa dada tokoa no miresaka amin'se ary tonga eto amin'izao alina izao. Dada? Ie. Tsy a. Fa aiza nefa ianao zany e? Ary toa mafy le rivotra. Iny fa ny voazy ny trano. Iny koa fa nakipaka ny rivotra le lamba mbaravarakely teo dia mifondanadana. Fa Tony tsara aloha sery Dalia. Averiko indray ny fanontaniako teo hoe salama tsara ve ny sakaizantsika? Tsy nanao an'izany re atompoko. Ary to io fa misy olona ao anatin'io lamba ambaravarana io. Mifona re atompoko. Zany miaina ka te hanao. Ay ve ny talento hoan'se tomkomba mahalala an'izany ny fony zany e? Tsy apetako amin'ny vozony se ty rojo ty fa tsy ho ela kosa dia alaiko anaraka. Eo rojo? Efa nafoiko anao iny fa eto manaraka anao any amin'izay misy anao any. Dia nafoiko anao iny dada. Marina e. Ka nanaingy se na tsy dia tsy maintsy embozina nyty aloha e. Eo a. Io fa misy aloka mainty be manatona iny. Mitady enjera fa mafy be ange le rivotra e. Misy tanana manala be mikasika ny tendako aoriana zany. Vonjeva maty e! Tena tsy nahandaina raha tsy nandoha marina. Loza fa be voka hony a. Ndreka eo inona reny ataoko e. Nefa mbola tsy te hiteraka izany mihitsy aloha e. Marary be kosa ny lohako izany. Ry lanitra dia inona izany ny ataoko? Tsy maintsy akany lasa fa izy ihany na tonga an'izao ka. Tady vola analako an'ity. Izay ny olona dia tsy nampandrosoana akory. Fa impiry teneniko moa ry hoe aza makaty io a. Manamba vao ratsy lazaina aminao ahy e. Vao ratsy inona? Sady mbola maky andehandevina io fa aleo raha rivotsika miresaka. Dia miomana koa ary andevina ny zanako rehefa voalevina andrafozanao. Zanako? Angapy vokiny ry? Zaiko, izany efa mbola tsy vonona niteraka izany e. Izay natondihako aty aka volany aminao ny sorako azy. Maninona tsara? Esorina? Zanako izany ary vonina hitaiza azy. Orilaza, tsy menatra ny mpiara-monina amiko ve hoe olona tsy manambady anefa be voka? Miangola, aleo akitsy esorina izany fa... Tsy mety amiko izany ka. Mahita vahaolana ki a. Hoe ahoana izany? Zao a. Andeha aloha zao dia ndry mandehana mody. Amboary avokoa ny entana fa manomboka an'io dia koa tsy sarotra be ve izany e? Efa milamana kiny amin'izany a. Sasy ny vadiko ane ka efa nisaraka e. Lahara mbola andeha andevina androfozany lako. Dika izany mbola misy fitiavana azy ao amin'ny lahy ao. Tena marina ny aky izany e. Ny akanjony efa nentina any ambanivohitra avokoa. Adidy farany ny ataoko. Maty fa talery rehefa miteny dia tonga dia taopy avy hatrany a. Izay aloha fa saotara. Alaiko amin'ny fiarany aminareo ndry sy netandrira riva. Bisous. Lanitro, inona re ny hitako teo iny e?
kinenjera tany a-tokotany le rano-tsavony nanasako fitaratra fa taitra tamin'ny fahitana Ramsesy le madama ataony fanoroka be a. Ay moka mpifankaty. Aleo aloha aleo tofaingana fa zay raha misefa tany. Akalaky le fotsiny arasoa dia andefa tarabe a. Mandehana ary dia mahavitady hidy ratsy e. Fa efa hitanao ve izany le olona nitady anao tao? Efa hitako ka. Olona mpandrebireby, tsy mahalala ny fahamakako. Efa avy tsy misaina mihitsy e. Hitany olona fa ao anatin'ny fahoriana mbola hadalaina ihany. Io ty dia mandainga io. Zay aloha fa jerijery tsara ny tanàna rasoa. Mety ho harivariva vao tonga. Aza manahy ianao Ramsey a. Fandevenana dia ody avetrany a. Efa miandry any lany mantsy izay ny vady amanjana kely ara laza. Hiteraka ihany la. Raha izay lila mantsy toa tsy hatenaina hiteraka izany ko. Evoviany izay no nahavitany mariazinay fa mbola tsy nisy na dia atodi-pody aza. Izay sy miangola nefa voaingana niaraka dia efa nitoejaza sahady kala. Sady lahy koa ilay sarilaza mila zazakely andimby any lahy. Lahy ve efa tokana tsy rahalahy tsy anabavy dia mbola tsy hiteraka. Ohatra maty. Fa ino ny zavatra fotsifotsy nanapaka ny lalako teo ity. Saika ny varina tany naty ady marina ny fiarako raha nisy kely. Za mihitsy koa ngamba tsy ampy toromasona. Saiko nefa vizana loatra dia mamorona zavatra tsy misy ka. Tena afa-baraka marina. Reto efa mitangorongorony reto daholo ny olona. Marina tsy efa voafony izay ny razana. Fa nanina ny tarabe ianao? Efa voafony ny razana fa namoaka fofona. Tsy maninona izany fa zany mihitsy aza ny tiakoko. Za mantsy alory lila tsy te hahita faty izany a. Andao ary ho any an-trano amin'izay. Ary hita ihany ve le rojo e? Miantso anary ny Toberta fa ngamba misy olona ho avy amangy eo. Andao aingana e. Aleo eto ivelany eto ihany fa mbola mafana be aza zany ka. Makany avy eo. Efa miandranao daholo eny fianakaviana e. Eny rehefa ho avy eo a. Ary aleo no akalokaloka eto ambodiko avy eto fa tsy. Tonga sosery laza. Arabaina tsy maty foa manaina. Fa izy zany e. Misaotra ny se aloha fa tonga nanao veloma farany vatako se. Fa aza manasy fa ny fanahiko mbola eo anilany se foana. Dada, fa nahoana nataonao ohatran'izao e. Mba manontany an'se koa ary aho hoe nahoana no ampijaliany se ny zanako ka. Tsy nampijaly azy zany aho a. Hevitra mba tsy nitovy fotsiny ny olana tsy nampifanaraka anay. Kanefa dia sahanseny nanitsakitsaka azy. Nanan-kalo azy tamina tovovavy hafa. Mahasarotiny ahy ny zanako iny fa tsy manana afa-tsiny ary laza. Mahita azy tsy miteny se dia anaparany se ny hery sy ny fahefany se izy. Tale marina moko. Fa ankehitriny kosa na mafy rivotra se dia hijinja tadio fa miomana. Tsy nampijaly azy zany aho a. Ohatrany eo misy olona miresaka. Afa tsy nampifanaraka anay. Fa manenina ary ty izy. Laza! Laza! Lila, vita. Fa manenina ianao no mitendrery. Teny anao fotsiny ny atondihako fa eto ao anaty paosy patalohan'ny dada le rojo. Aiza zany? Ato an-tranontsika. Ary aza mihetsika mahery aloha fa misy maratra ny lohanao e. Fa naninona no naratra? Torana tsy nahatsiaro tena teny ampandevenana ny dady ianao laza. Dia nentina aingana tany amin'ny dokotera. Ka? Sao mihitsy ianao vao mahatsiaro tena. Fa manan'olana nga ianao e. Zay vao tadidiko. I dada.
dada laza tsy verina tsony izy ry laza lozantsika Lila, aiza le rojo ny nataonao? Nentinao makativy e? Nampanarahana azy ihany ilay rojo. Tsy foiny mantsy iny dia aleo izay natao hoe tsy mampaninona anao ve nefa izany? Tsy mampaninona ka. Tena mety mihitsy aza ny nataonareo. Sady manendrika be azy ery ny fony fahavelony. Efa nafoko azy tamin'ny foko manontolo koa anie iny e. Na ny dadako aza tsy nanolorako ninina tamin'ny fetin'ny ray izany. Dadanao nefa dia nomeko ny tsara toy iny. Ary avelao izany aloha fa aleo mihinana fanafody amin'izay ianao e. Fa manina ianao ry laza? Manina anao zeranao ilay very? Lila, mba tsindritsindrio kely aloha ny lohako fa tena mavesatra be no sady marary be ka. Azafady ry izy roa. Misy olona mitady Ramsey ivelany ao. Izy izany? Inona reny ao lazaiko e? Lazao fotsiny izany olona izany hoe raha pitso miverina fa mbola visaka izy mila makaina mihitsy izy aloha. Ka Izay ihany lazaina azy ka misaotra. Faiza izy? Azafady fa visaka loatra hono izy dia makaina fa raha pitso miverina ko. Mba hainao hidirako fa efa fotoanany koa izao e. Madama, aza miditra any ianao. Ao ne vadiny e? Tsy misy raharaiko an'izany fa izay tsy matata aminay roa vavy ny alina e. Madama, mifona aminao re zahay e. Mandeha any ianao mivoaka. Tena le lafiko ny faladianao ka. Ary inona ny andolianao eo? Izany nga Andriamanitra ny anaovanao an'izao ka? Olana be ne eto madama raha tratra amin'ny madama any ao ianao e. Samy madama an'izay izao raha matotia. Samy tompony. Sady za koa nefa bevoaka ny Ramsey ny tena marina e. Andraso aloha fa misy olona tamin'izany fa midira. Sakafonao e. Merena kely aloha dia ao any dia mafana. Za tsy ahinana ka. Mbola amidy ny vavoniko. Minanana kely azy. Mihinana fanafody ane ianao e. Sao dia arary vavony eo indray raha tsy misakafo. Efa hoe tsy hihinana aho Aleo ary lofo nosiko dia rehefa matsiarinao ny ianao amin'ny alina mifoha mihinana e. Izay mihitsy. Aleo aloha any amin'ny WC vetivety aka. Sao dia reraka fa aleo angalako po e. Koraty zazakely ary lilako. Tonga nge dia mba amboary kely aloha ny fandrinako e. Izany ao andala tsara izany lasa fa aleo jereko. Lehilahy mpamitaka. Miangola? Fa inona nataonao ato? Fa tsy efa fotoanantsika ve moa ny androany e? Niandry anao hakana tany aminay aho fa tsy tonga ianao. Aleoko nandeha taksi. Mangina aloha e. Ao midira fa sao dia mivoaka tampiko Lila. Aleo izy tamy eo dia ahita fa efa ato koa ny renjanakao e. Sady ianao ihany no te handainga amiko. Ka za ange aky tena mbola sahirana e. Sahira mizara fitiavana ho amin'ny vadinao. Milaza ianao fa tsy verina tia intsony ny vadinao fa hijanona any ambanivohitra. Aiza koa nefa izay eo? Mipetraha mihitsy aloha ianao ka. Aleo fa hazavaiko aminao ny zava-nisy. Za aza ny tsy nanapidiny e. Fa aza miteny tsony aloha fa misy olona tamin'izany. Ramsey, mifona fa tsy. Ianao aza ny isaorana nandamina rasoa. Ezaka iny rasoa mpanampy anay ry Miangola. Ezy kosa ny Miangola namako. Ary mahalala anao ary Miangola. Fa mba te hanontany aho Ramsey hoe ahoana izany no anazavanao an'izao amin'ny vadinao a? Ka ny andro izao alilako. Ny angatahako aminao fotsiny dia ny hanafenanao an'ny Miangola. Ramsey na hoelana hoaingana ny tsy maintsy io nato ry zareo dia inona ny ataoko e? Ny an'io fotsiny angeny mba angatahako aminao e. Aza manafa izany andamin'izao rapitso. Mandehana aloha mivoaka fa misy olona tamin'izany. Dia hita eo avy any ny trano so miditra tampiko eo Lila. Malaky ianao e. Tokony matory eto akaikiny amianaka izao hoe lahy. Mbola ho avy aky izany a. Androany aloha miafy kely fa andamina an'izany rehetra izany raha pitso. Metoky ary aho fa tena tia marina lahy e. Tiako aky ny satria mitondra ny menaky ny aiko a.
Zay fa bizo dia bony. Ilako maika be. Raha soa aza mbola tsy miverina namontrano akory. Ka izy mihitsy aza angamba izany ao an-dalantsara izanyko. Aleo inge arangaraniko eto amin'ity lavaka ity. Hitanao, raha soa io. Mandehana amin'izay ianao raha misy mamonjy ny hevitranonao a. So hiverina hitady anao eo indray madama. Marina izany. Lasa ry aloha e. Tafandrimandry nareo. Dia lery ianao tany. Mbola naka-rivotra kely teo an-tokotany aho vao niakatrako. Ka matory amin'izay ary. Izay fa tafandrimandry ianao. Zany raha tsy nidabohan'ny lohany no ela dia restory sahatikala. Zaho ty toa mivadibadika fotsiny tsy mahita tory eto. Aleo aloha mba hanandrana an'izany mivavaka izany ka. So hanofy ratsy eto ndraika. Andriamanitro, zahay indray le rivotra be. Ila hialatra amin'ny safilin'ilay varavarankely mihitsy any e. Izany mamelaka temaina izany e. Ka mivaivahitsy izy izany. O Lila, mifoaza fa misy lota fitrato. Lila. Tsy aheno an'se izany ny zanako hoe sarotsika seny mila mifanazava. Fa inona foana ny tsy aritra ho amiko e. Efa maty ianao dia mijanona any amin'izay tontolonao any. Aza manelingelina ny velona. Ny tenako ny maty fa ny fanahako velona mandrakizay ary tsy amelan'se mora foana amin'izao e. Aleo apetako amin'ny voziny sety rotsy tio ah. Tsy tia mantsy ny atao hoe sarobidy amiko ka hamarotako anjanako. Tsy efa nafoko anao iny ry dada. Sahany semy manitsakitsaka anjanako tahaka an'izao ha? Eo ny atakalin'ny se anjanako ka anaovany se azy tsinitsinina ha? Ka tsy misy kaly sea. Tsy mila manadio tena fa zay marina lazaina. Eny re tompoko. Fa izy anie mitoejaza amiko e. Tsy azoko ariana fa analazaza hono izy raha tsy alaiko hiara hipetraka amiko. Dia fako izany ny zanako amin'izay ha? Lila ny angamba tsy miteraka e. Dia tsy anatarana ka izany nefa zaza nefa tokany. Za rery no mba hany zanako dada sy neny. Zany mba fanadiova tena ny se. Apetako eto ty dia tandremo sao very a. Lasa aloha. Ka aleo ndray ary aloha mango ny vadikely ny se atao ambadika atoko. Maraina sahady ty ny andro. Tena nitabohan'ny lohako ny ela ty restory a. Zahako mohatra izay narareny dada ka hatramin'ny andrasana azy tany ambanivohitra dia zara ranondraika kely. Lasy ty mbola matory be tsy nahafady mandry hatry ny alina. Fizaka koa ngamba izy. Etsy andaniny koa mety misy manahirana azy any ampiasanany any. Ary aleo hifohanao lasopy kely ho azy mba hampody aina azy haingany. Raha vao taitra eo mantsy io izao mety noana fa efa hatramin'ny alina ny tsy nihinana. Vita aloha reto ny kanokanona madinika fa aleo andeha hanondraka voninkazo fa sao mba mandeha be ny rano. Dia raha matoa kely ity koa mbola matory be. Ohatray mangotraka be ny varin-drasoa dia lena ny fatany. Rasoa! Rasoa! Ohatray fa izy ianao e? Mandana ny tany io vadinao hoe iza e? Fa inona ny idiran'ny vadiko amin'izany e? Ianao zao ny anontaniako hoe izy ianao ary maninona ato an-tranoko? Fa na inona fa notaninao amiko io dia tokana ihany ny valiny ho aho. Anontany io vadinao? Tsara vela tsy. Fa inona ny mampitsaretina anao io e? Fa misy inona? Miandry ny fanazavanao ahy e? Otry.
Fa nazavany inona aloha fa tsy azoko ny tiana ho lazaina. Izy io vehivavy io. Vatikelinao. Vehivavy izy zany e. Aza mody adala eo ry laza. Tory amiko ny marina. No io zany no isarahanao amiko sy androanao anao any ambanivohitra. Tsisy ampiakaranao azy indray. Mahery ianao ka. Velao aloha kiana zao a. Tsy mila fanazavanao ahy. Fa nanareo mandeha na hiandry ny taratasy fitoriana ataoko. Anao ny safidy. Everinao fa tany tsy misy lalàna angany eto. Lila, bevoka nge olona io e. Fa zangany na bevoka azy tany. Ato an-tranoko izy mialokaloka. Tsy hopitaly ato a. Mifoana kia. Mifoana fa zanako ny ao akibony. Ny angaviako anao fotsiny hoe aleo aloha izy hipetraka ato mandra-pahaterany. Nareo roa hafa noho ny tsy fitandremako ny nahitany madamanao madama Miangola ka nahatonga an'izao savorivory rehetra sy ny aretin'ny madama toy izao a. Zany fototsy ny olana rehetra raha sofa tsy ianao a. Va aloha tsy anaiky fa hitory mivadina akory laza. Io marika amin'ny tendako io mihitsy mipirofo fa saika hamono faty ahy izy. Avelao reza amin'ny fitoriany izany ry Miangola fa izy azy iny efa narary saina sy ny tsaboana. Marina mihitsy zany teny Rahely zany. Dia mbola miaro azy ihany ianao nefa ny haiko mihitsy nefa saika ho fofony. Tsy hoe miaro azy aka. Raiso amin'ny saina tsy miangatra hoe hitory adala. Tsy hoe ianao indray zany no hibaby ny enatra. Vita reto ny sakafo e. Ireo natambatra ireo ny sakafonareo roa. Mbola tsy nasikosiro fa izay sira mety aminareo dia ataovy. Lasa aloha anatitra ny sakafo ny madama e. Misaotra rasoa. Fa manana sarandalana ve aloha ianao e? Mbola nisy ambiny le nividianako kokoa dia izay ireny ataoko sarandalana. Mandeha ary soa atoandro loatra e. Tena lozy ty. Tsy mbola nahita fiainan'olona tahaka an'izao mihitsy hatr'izay niainako ka le tompom-bady indray ty miafiafy sy mampalahelo ary te mandraiky maharary. Tena dia be fitohanana zany lalana teo ka asa nananahoana izay madama atona mba efa ny salamana tsy. Malahelo azy ihany asange tsy niany nanakenda saika amonina faty amin'ny Miangola. Izy raha teo vao maro ny dokotera izay nitsabo-panara-maso ny fahasalaman'ny Miangola fa nanjary tsy salama saina. Andray anaka. Avy ho fihinika tatratrako izany zanako malalako izany. Tsy fahafantatany ny ranomasonao. Tsy misy olona naray aza ka ino aho hoe tsy nanakenda ny vehivavy izany ahy e. Tsy misy mino ako ny olona hoe tsy adalo izany aho. Na ny dokotera aza. Tena mafy e. Jerenao anery data fahafatorana e. Fa za mihinanao anaka. Ary afaka mihinanao foana. Fantaro tsara ny zanako hatrany ny fony fahakely. Misaotra data fa faly be aho. Misaotra fa hay tsy irery afa manana anao. Tena mbola tsy salama mihitsy madama ato izany fa ahatra ty ivelany ety mbola maheno azy miteniteny sy mitomany. Aleo aloha anatona ny mpiambina hiaraka amiko anatitra ny sakafony ao ka. Misaotra betsaka anao. Afaka mba miresaka amin'ny manokana ve ahy e? Tsy ela fa aza manahy ianao. Za aza tsy hanakaiky azy akory koa. Ny tongony drora teo ty mifatotra. Makasitraka ramose aho. Rasoa, tonga hijery andray ianao. Misaotra tsy manary ahy e. Tsy adala ary tsy namono olona rasoa. Tsy adala. Nahoana nefa nifatorana ohatr' izao e. Tsy nanisy ratsy olona. Tsy adala aho a. Misaotra betsaka rasoa. Tsy misy fisaorana madama fa mitsiditsidika anao ato foana rehefa manam-potoana. Fa roviana hono izay vao mivoaka ato rasoa. Rehefa manaraka tsara ny tenin'ny dokotera ianao dia mihinana tsara ny fanafody asaina hohanina ihany koa. Fa izany ewa tsy adala izany e. Mino anahy ve ianao? Na reny fanafody nampianan'ny dokotera rehetra ireny ara. Aviana e.
avira hijery ireo nalohako ireo avokoa. Rehefa lasa ry zareo dia loarako ny tentako dia alohako. Andray, fa manino ianao manao an'izao madama? Mahasoa anao ane matoa omen'ny dokoteranao ireo e? Efa hoe tsy adala izany aho ah. Tsy nanamity izany ianao. Matoa tsy nitelina na dia iray amin'ireo fanafody ireo aza dia salama saina tsara. Ary lazaiko anao ihany koa fa efa nambarako ny dokotera sy ny polisy nanao fanadihadiana taty fa tsy nikasa monina nanan-kendan'ny vehivavy izany ah. Dia inona izany ny dia tanana amin'ny tendan'iny ka? Hainao tsara nefa fa ianao ny voalohany resaka tamin'ny maraina nitrangan'ny fifamaliana iny. Eny e, ekeko izany fa laviko hatramin'ny farany kosa ny hoe saika nankenda azy ah. Tsy nikasy tanana azy akory anie izahay e. Mahagaga izany ka. Sarotra inoana fa nizanizy eo amin'ny toerako aloha dia meloka aloha ianao. Afaka mandeha ary ianao raha tsy mino ahy e. Sady efa tapitra koa ny famangina fa izany efa maneno izany ny kiririko famantarana. Ramsea, azafady fa saika nalitra ny famerim-bolanao ah. Tsy eo fa mikatona fotsiny io Rasoa. Mialatsiny manelingely anao makaina fa saika nalitra ny reto famerim-bolanao reto ah. Ataoko fa ianao sy madame Mengola ihany neny ato e. Ka mbola lasa nanao ekografia any amin'ny hopitaly any izy. Nanao tsy salamalama mantsy hatrinanikeo. Apetrao ambony latabatra io fotsiny e. Ary angaha ianao tsy nanaraka azy? Ka na za io hitanao koa aza neka tsy salama e. Fa naninona? So ary dia malahelo amin'ny madama. Aiza koa re Rasoa. Fa efa mba nanao ahoana tokoa moa izay izy ihany e. Mbola adala be. Ramsea, tsy ino angamby ianao raha ilaza hoe salama saina tsara izy ihany. Fa inona no mahatonga anao miteny an'izany? Ohatra ianao anie no anontaniako Rasoa e. Tolozanao manoratsoratra ny latabatra io amin'ity tananao tsy misy rano mainty akory. Ramsea, raha ny fijeriko azy anie dia tsy adala izany izy e. Satria madio be avokoa ny fitafiany, madio ny tongony, mihogo tsara ny volony ary hainy ery ny mikarakara azy. Ay ve izany e. Io fa adiovana azy fikarakarana vatany indray aloha efa vatrany foana hatramin'izay e. Saingy tsy izany no hitsarana azy hoe tsy adala. Tena adala izy Rasoa. Dia mino koa izany ianao fa saika hamono amin'ny madame Mengola izy. Fa inona ny tantarainy lila taminao taminy to? Miova hevitra ohatran'izany indray ty ianao Rasoa. Madame Mengola angamba izany tamin'izany fa aleo izany lohanika. Fa mba manadihadihy lalina ihany ny mpitsabo aloha ianao fa misy zavatra tsy mampandrimandry aka. Hainareo ato. Resikely aloha kity ariko ity dia mba ataovy ambony latabatra eo. Fa maninona ianao madame Mengola? Tsy salama nga? Mba hanaovy dite mamimamy kely aloha izy Rasoa azafady a. Efa tsy tokony handeha rery-tsony anie ianao ro madame e. Efa enina ndre izay fa mandeha ataovy ny dite a. Tena tsy mampandrimandry atsony ireny teny madame lila tany amin'ny hopitaly ireny a. Toa marina ihany fa tsy adala izy. Fa ilay izy hoe tsy nikasy tanana amin'ny Mengola ity no mampisalasala kely ako. Tena porofo tsy azo lavina mantsy ny dia tanana teo amin'ny tendan'ny Mengola. Ary tsy voahitiko ary ve mifarafara kely io izany no misokatra e. Sady toa misy rivotra be izany. Aleo aloha akatona fa angamba ny latsaka ho azy ny karetsaka fa toa tsaroako nanidy teo ihany ako. Zay. Ohatra toa voamaika mihamafy ilay rivotra. Ary na ilay karetsaka aza ny latsaka tsy nahatana ny varavarankely akory. Nakipaky ny rivotra ilay rito. Ary toa misy Rahely. fa toa Za tokoa ty Rahely a. Zirmain. fa aiza ianao izany? Fa maninona ianao miafina e? Sa menatra ny nataonao ahy dia tsy samy setava? Ianao izany no misangy ratsy mamoha ny varavarankely io a? Rahely a.
mifona aminao aho mangataka famelana fa diso e nentin'ny fitiavan-janaka diso tafahoatra loatra ka tsy mba nieritreritra na ny saina kely akory fa avy hatrano dia nandroka anao na dia izay fotoana maro iray miveriko mantsy fa tsy mirarahany zanantsika iny ianao na tsy te azy mihitsy aza ny tao an-tsaiko hoe dia navelanao ilalao rano mangotraka izy mifonara hely aho nefa naverinao impiry tamiko moa izany e fa nahoana ianao no misitrika fa tsy samy fanatrika amiko raha hely aho efa tsy mitovy ntsony ny tontolo misy atsika ne fa tsy mitovy ahoana ianao any amin'ny tontolony velona fa za kosa mifanohatra amin'izay fa efa maty izany ianao angatra matotono avelo raha hely aho fotoana ilaiko fanampiana aminao zao lasa masika loatra aho maty satria tsy mba afaka manao hetsika amahako ny olo-anjanako ny any azoko atao dia ny ampiororony manodidina azy mikasa ny amono azy ireny mihitsy azako mila ny fanampianao ara hely aza vao fa tsy azoko ny tianao ambara amiko rehetra tsy azoko koa hoe ataoko ahoana izany ny ara-miasa matoto tonga dia vataniko ary ny resaka fa mandeha ny fotoana eo lazy io no vadiny lila zanantsika lila kely ve izany lozako aza tapahana aloha hoe lila kely jereo tsara fa mbola hitany le olatra nahamahay azy fahiny mampalahelo any nanaovan'ny vadiny azy tiako ho faiziny io jereo ane ty ataony tsy mihinanakory mitondra ny tovovavy io ato mihitsy izy zany nanakendanyindra hely sanako teny nijaly sy nitarena tamiko tany amin'ny hopitaly iny marina avokoa hoe nambarina dia inona izany ny ataoko aza miseho mahalala ninoninona aloha ianao raha hely raha pitsy maraina mandehana makany amin'ny dokotera firidinao tadidinao izy le namanao niara-nianatra taminao tany amin'ny rahasalama manjakandrina fahiny iny le miasa eo ambany-tsena izy mihitsy raha hely tadidiko tsara iny ka fa anao inona any azy zany makanesana ianao dia tantarao azy avokoa ny zava-nitranga rehetra iangavio izy hanampy anao mba hanamarina fa olona salama saina tsara ny zanantsika izay fa lasa raha hely matory amin'izay ianao tena tsy mety mahita tory mihitsy afa marary be koa izany lamoziko izany aleo aloha itserimenako anaty table de nuit ka mba hosotro amin'ity ranjoko ity fa mampifesatra koa izy izany ohatray ary nyty anaty boîte de bijoux ity toa volamena tsara tarehy marina leloha andramako apetaka amin'ny vosiko fa tena tiako be ny izy izany zay sa mbola tsy hinana ka mirena aloha mihinana nyity lasopy mafana ity haiko ny hoe mbola mangidy ny vavandry fa ao aloha any ty apodiana malaky matsiro be izy izany fa inona nataonao anao matsiro be an'ity ka nasiako fanomeza tsiro isan-karazany akia ohatray toele rojo fa inona mataitra anao amin'ity fataizany nahitanao an'iny tao anaty tiroara ataoko soro malaky any iny ka fa maninona nefa ga tsy tianao ty sa mivadinao taloha tsy izany fa raha mivadinao ty dia aleo anaovako raha izany ka za zao nefa vadinao sady mivadinao iny koa ne tsy hiverina etsony mandra-pahafatiny rehefa sitranany iny dia migadra avy hatrany avy amin'iny mihitsy ary nahatonga ny zanantsika tsy azo ohatran'izaoko lila rasoa fa ahoana izao ataonao inona ty ho ataly io amono ny mengola indray rahely ho any anarako fa tsy rasoa izany rahely eny anaka izany renonao
ianao ilay zazavavikely main-drano mangotraka. Tsy voatery ny lozako tsy fitony noho ny fiheveran-drainao fa tsy firarahiako ianao no nahamahy ianao. Neny, hitako ihany ianao maty dada ary neny Efa haiko izany retsy aho. fa toa tsy mahataitra ny neny akory ny fandrenesana hoe maty izy Ka na maty aza ny izy dia mifampiresaka foana izay Fa inona daholo izao Tena marina ve? Ataly io Rahely fa mandehana itony verina tsaboy ihany aloha. Akombolo ny vavanao fa tsy misy marina ny ambaranao Ary ahoana koa moa izany ty ataonareo mitondra polisy ty Mialatsiny aminareo re Rasefo fa nisy zavatra mifandiso kely Tsy misy olana ato. Tsy misy an'izany Rasefo Io ramatoa manao zipo maitso io mihitsy ny adalana mono atato. Aleo aseho akanareo mihitsy ny tentako Io mangana be io dia tanana nanan-kendana io jereo Ary fa tsy le rojony dada ve ny aminao iny Any lasy ty fa ahoana no ilazanao fa rojony dadanao tery madama Sa ahoana izany ry latsa Rojony dadany lila tokoa iny rangola. Fa ahoana izany natongavany iny tato Sa mivakinao izany ry laza ny fasanay mba hangalanao an'iny rojo iny Tsy namaky fasan'izany Nataonao izany mba hampifalifaliana ny vadikelinao satria efa hoe tsy hiverina tsony fa gadra mandra-pahafatoko rehefa sitrana avy any amin'ny tobony adala. Sa izay tsy adala velively izany sa tsy nikasy tanana ny vadikelinao akory Oka rehetra izay ry Lila. Eo amarinina na dia tanandry tokoa amin'ny tenda ny tovovavy io na tsy. Mba efa tsy raiko mikasikasika akory nareo Sy toa mamindra virus nadala ty Mba eo Tsy maintsy atao rehetra izany Io tazomy Rasefo Zay. Eo apeto amin'ny faritra io ny tanandry. Jereo fa fohy kely tsy mitovy dia apeto eo tokoa ny tananao ry laza. Everinareo izany fa izany nanan-kenda azy. Pirofo no ilaina zao tsy misy afa-tsitsika telo ny tato. Jereo fa tena fohy koa ny ratsana. Mazava izany zao fa tsy ny zanako ny nanan-kendanao madama. Fa izy are dadanay Aza miteniteny foana eo ry Lila. Zao no izy ry zareo mipotra amin'ny marina rehetra. Nareo manam-pahefana nanindry fa tsy meloka. Iza izany ny meloka kendry ny amelezana hatramin'ny farany ianao sy mivadikelinao ry laza. Namono biby tsy nahafaty nareo ka hifiteran'ny rambony. Mifona ry Lila. Mifona fa anany atsoa. Ianao no namotika amin'ny fiainako ry laza. Ianao koa ry madama no nandrombaka ny asambarako Noho izany voalohany mitory an'io vadikelin'ny laza io nanendrikendrika saika hamono azy. Ary koa hoe hamono ny zaza tao an-kibony. Faharoa mitory azy nangalatra amin'ny vatoko sady mitory an'ny laza nanitsakitsaka. Ary fahatelo farany mitory an'ny laza ho namaky ny fasany ndraika ka nakany an'ity rojony tady ity. Ampifalifaliany any zato ramatoa kely zato Hoento andreo Rasefo Mifona ki ary Lila. Mifona fa ho tisy anatsanao amin'ny androm-piainako sisa. Sady sasy mingola koa ka mbola tsy vita nininy. Marina ki izany Mifona izay. Mifona re izay Rasoa. Ampy izay vitanareo tamiko izay aleo ny lalàna no anafahanareo. Sady ihany koa nareo manohy izay tantaram-pitiavana tsy vitanareo Mifona kia Mifona marina Pamela kia anay Lelafy nareo faladianao ry Lila. Natolotry ny Solanga Radio FM 100 anareo teo. Ilay rojony dada. Tantara indray miaino nosoratany Tsiriry Soremonde na Kavo. Ireto avy no namelona ny tantara ary toko sy riana lamasoandro ary finoana razana jato
niaraka tamin'ny sarobidiny aina sy nofy Andrianjaka. Kirakira ny lafin'ny teknika sy nanatotosa. Nofy Andrianjaka. Nandray feo, Hermanina Sandratiana. Rotsorotsy ny alina.